fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe hoanareo izao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ady Saritaka, nosoratany Rabesaik Guillaume Marie na eo amin'ny Guy. Tovo ny John, Vero Anitra no Rondro, Saloy no Ianta, Rado no Dokotera David, ary Lisy no Mamabe. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ady Saritaka. Ianta! Ie! Aiza ngendry vetivety? Ho avy Somary maimaika kely aho fa zaho io ny taratasin-dry avy any amin'ny dadan-dry dia vakio avy hatrany fa atao hoe misy urgent io ka sao dia mila valony maika e. Ankoatr'izay mandeha tsara velo ny fianaran-dry e. Mandeha tsara ka tsisy olana loatra amin'izao e. Fa zao Rondro misy boky anankiray izay tena ilaiko fa somary lafolafo kely le izy dia tsy hitako mihitsy izay atao. Tena ilaiko be nefa izy io amin'ilay examen amin'ny volana ambony io. Fa maninona kosa ary indriny izao vao miteny an'izany. Ndana aloha jereo dia lazao ny vidiny fa sao dia taraiky eo koa ndriko. Sady tadidin-dry tsara ny afatrafatra dadan-dry tsy maintsy mipaso ozy izy dia izay ny tanjony. Ka ndry matoana kinina taminay mandra-pavitan'io maîtrise-ndrio eny Ankatso dia resaka fifampitokisana io amiko sy amin'ny dadan-dry. Tena barakako aneky raha tsy tafitaka eo ndry e. Fantatro tsara izany Rondro. Na nareo sy John aza mba mahita ny ezaka ataoko fa mba mamiratra amin'ny fianarako e. Ary izany aza anie no tsy dia asaiko mitaky mivatana resa-bola atao an-trano e. Fantatro tsara ny fiafianao sy ny ezaka ataonao Rondro Teo aloha samy miasa nareo sy John fa ankehitriny dia ianao rery sisa mamelona ny ato an-trano. Sady lahy ianao ny vavy. Indraindray aza dia lasa saina hoe inona ary mba azoko hanampiana ara-bolantsika ato an-trano ato. Za miasa saina amin'izany ndry fa mifatoy fotsiny aloha amin'ny fianarany. Mianatra izay ihany na didin-dry. Tsaroa fa ny fahatafitandry ny voninahitra e. Dia akiana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra kia. Aza diny mihitsy ny mivavaka. Tsy afeniko andry aza nefa raha somary ny salasala teo am-boalohany tamin'ny fandraisan'Andrianatra teo Antananarivo dia John no nanosika sy nandresy lahatra ka tsy tiako raha zavatra hafa indray no tsy hatafitandreo mason'ny samy fianakaviana e. Matoky Rondro fa tsy maintsy vitako io Ary mikasika an'izay zavatra nolazainao izay dia tena naja manokana ny John. Tena vitsy Rondro ny lehilahy tsara saina ohatran'ireny Tena za mihitsy angeky iny tena tsy matafandry mandray e. Indraindray any ampiasana dia latsatra ny maso kely ao amin'ny birao rehefa iny mahatsiaro ny John mitotototo mitady azy iny e. Gravy ange ny ady boatin'ny gazety any ampiasana ary anty. Mbola hita tsara nareo mivoaka amin'ny université io moa rehefa miasako. Olona tsy nanao ninnininy izao John tao ampiasana dia raikitra ny fialonana vao nitendrena ho sefo izy. Endrikendrika angeny namelezan'ilay sefo anankiray tao ampiasana ny John e. Resaka fanodikodonana fitaovana hono. Nefa ilay fitaovana dia ilay rangahy io ihany nanondrana azy. Avan'ilay DG io. Mbola hivaly aminy aloha nataony e. Enjany izany. Tena mafy angerika ry anta ny zakainy mivadiko iny e. Fa miomana aloha ndry ry anta rehefa manambady aoriana kely Ao ndry nahita an'izany orokoroka mifamaofao amin'ny fiafiana izany. Tenko Rondro e. Maninona raha tsy manozina? Fa manozina hoana e. Marina angeka izy izany e.
Izay sy John natao mariazy raitra be tamin'ny Desambre ve dia verindrinana po an'izao sedra tapiko izao. Nikipy ty fotely volana. Ndry io ve mba efa manana sipy? Sipasipa ina rondro a. Vo eo ianao mamarafara mienaramenaraka sipa ataoko iny. Kondry kosa ngeky manjy dia tsy misy bandy anankiray mihitsy ve mba efa misy misarizorandry amin'izao 3e année izao? Eny nisy aloha fa za rehefa tsy rototra dia inona moa ny afaka ataony eo? Vazivazaka izany ry anta. Ny anta moa zaza endry io. Mibosy tsara fa tsy manao sipasipo izany a. Ny atsotra ny tarigetrako rondro a. Mianatra, mikiry a, dia tafita. Surakia, tiako be izany tarigetrandry izany a. Izay efa lasa aloha. Inona indray ary no ato anatin'ity taratasina alefan'ny dada maika be ity e. Aza hitako ary ka manao tsy salama indray izy. Tato ato tokoa manko tao anatin'izay herintaona nahafatesany mamy izay dia tsapako fa tsy dia eo amin'ny forme intsony dada, indrindra eo amin'ny resaka fo. Izany rehetra izany ankiry anta no tsy maintsy hanaovandry defy a, tsy maintsy tafita ny tanjona. Soa ihany aloha fa mba nisy an'Rondro sy John nanaiky andray anaty aty Antananarivo e. Mba ahafahako mamita amin'ny fianarako eny Ankatso rehefa mba vita ny premier cycle tany Fianaratsoa. Ny zavatra tsy maintsy tandremako voalohany aloha izany a, dia ny fifatohana amin'ny fianarana. Leferina daholo aloha izany izay rehetra mety hanadaladala sy mandrebireby saina, araka ny fitenin'ny mamafony fahavelony hoe tandremo sao tafita voarendrika toy ny bokala milomano. Dia ny dada koa ilay hoe mahasoa aloha anaka vao mahafinaritra. Ena ry mama tsy foko. Loazanao tampoka ny vavitokanao. Izay banantenanao rahatra izay ho tafita. Tsy mbiny mandrakarivo ty zanako vavy mitolona amin'ny fiainana tsy ho solafa mamindra. Andriamanitra, erezo ny saiko azoto amin'ny fianarana. Na eo aza ny eritreritro ombenombeny amin'ny dadako any alavitra any. Tsampako mihitsy hoe tsy amin'ny fitiavana tamiko izany ny fiainako fa mitady anaty samirery. Mamy efa lasa dada ny alavitra any. Ny fianarana hifatohako tsy mamela namba ana ohatra ny fanao an'ireo tanora namako eo amin'ny fiarahana ara-pitiavana maraitsy hariva. Dia mba hanana olo-tiana fa tsy afa-manoatra e. Mihoatra lavitra noho ny foko tehitiny ny tahotra ny saiko manay amin'ny fianarako tsy maintsy tafitako. Toa tsapako misy fahabangana be eo amin'ny fiainako. Mafy tokoa izany tovovavy kambody teo tafita amin'ny fianarana izany. Rondro Wow. efa eo ambony fandriana eo anie ny akanjo sy ny pataloha kosa saina e. Dia aza adino no mampiatsiahy ny anta alohan'ny andehanany mianatra eny Ankatso avy eo a. Fa nga andeha hivoaka sady ianao ry John. Eko. Mbola amin'ny ray sy fefa nge izao e. Tsy aleo ve mba miara mitsosotra makaina kely aloha dia miara mandeha tsika avy eo e. Tsy maintsy mandeha zao dia zao ihany aho fa anatratra an'le fotoana nomeny Rabezaka amin'ny roa eny Tanjombato ako. Ay,
Fa hoany koa aloha e. hoe ahoana? Tsy nisy netany andray anao hiasa tokoa nga le orinasa roa nalehanao afako maly? Tsy tezitery rondro a. Tao mamila fila mibetsaka ako. 3 volana sahady no nandroana tao amin'ny orinasa tetsy Akorondrano. No le fahaverezam-pitaovana na voaendrikendrika iny. Dia izao sisa e, ny asa tadaviny ty tsy misy mangirana. Ny karama fandraisam-bolana fahiny tapaka tarangana teo. Tena kivy ary rondro a, marina e. Aiza ho aiza nefa teo aloha fonitsika vao nanorina tokantrano. Za nanana ny anton'asa ara-dalàna. Ianao efa mpitsabo mpanampy raha teo. Tsy nisy olana ara-pivelomana mihitsy. Ampy tsara ny karama. Zao ianao rery sisy tiany miasa. Ny fiainana mihasarotra. Ny zaza ao kibonao ty efa 3 volana koa. Ny fipetrahan'ny anta zanadra vavindrainao ato amintsika tsy maintsy mbola etohanao koa mandra-pavita amin'ny fianarany. Tena tsy hitako intsony rondra. Vavabavaka sisa no atao mba hisavan'ny rahona mainty sy amin'ity tsy fahitana azy ty e. Okare izay fa aza tao dia mandrira-tsaina anao ny amin'izany Jona. Rehefa mba manao izay ho afaka fitadiavana asa eto sy eroa anao no mbola tsy mahita, inona mahaketraka amin'izany? Ka mandreraka ako. Manana finoana fotsiny aloha e. Sady za koa nge aloha mbola eto mandra-pahitanao asa e. Tsy mampaninona fa izay misy miditra eo aloha no ivelomantsika e. Sady amorona ny tsy misy ary ve? Eny. Sady antakoa nge tsy dia hoe zazakely velom-potsiny no eto fa mba efa tovovavy 17 taona afaka mitondra tena sy manampy tsara amin'ny fikarakarana isan-karazany ato an-trano e. Eny e, izay aloha dia marina e. Aleo aloha atsoka izy dia nizao aka ndreto lamba ho sasany reto sao dia adininy eo ndraiko. Ianta! Ianto! Reto aky ny akanjon'ny Jona ho sasana alohan'ny andehanandria. Dia izao azo etsy an-davarangana etsy dia hidio tsara ny trano rehefa lasa mianatra indry. Ataovy ao amin'ny fasiana azo eo ihany ky ny lakile fa mety any amin'ny efatrano izy vao tavaverina. Ay, eny ary. Rondro a. Yo. Andao amin'izay fa sao dia tara e. Endre dia mba hoeto midina kely aty nge le lakile an'ny tômôbilina nataoko amin'ny akaikin'ny etagera ao e. Zafady. Eny ary ho avy ahy e. Yo. Asa re mba nanahoana izay tia Jona teny Antanjombato nitady azy izay e. Nahita ihany ve sa namototra ohatran'le tamin'ilay sosiete omaly teny Ivato? Tena marina raha mba mandry mihitsy izany saiko izany mieritreritra ny asam-badiko mivezivezy etsy sy eroa ty amin'ny fitadiavana asa. Tena tsapako niova tampoka teo ny fiainan'ny tokantranonay. Le fiainana ny lamina teo aloha iny dia tapitapoka teo lasa fiafiana maraitsy hariva. Raha resaka mari-pahaizana nefa tsy tokony olana mihitsy ny anjaona fa zavatra roa no alehan'ny eritreritro. Na mbola manjaka any amin'ny sehatry ny asa ity resaka kolokoloka mila zavatra kely ny tompom-pahefana any amin'ny orinasa vao mandray. Na tena manao sabotage ilay toeram-piasana teo aloha ka amin'ny telefona manakan-dalana any amin'izay patron rehetra mifandray aminy. Mety hoe manaratsy fotsiny. Tena misy mahavandoza ohatr'izany mihitsy nge ny sefosefo amin'ity tany ity. Raha felonana foana izany rehetra izany e. Fa Andriamanitra tsy andriny hafa andrika any e. Ary aleo aloha hidina vetivety ary ambany ary amin'ny urgence fa ohatran'ny misy marary mafy nentin'ny ambulance tasako niditra teo amin'ny vavahadin'ny hôpitaly inko. Ankiniko aminao daholo Andriamanitra ny asako sy ny tebotebotsaiko fa
ianao mahalala ny ampitso. Ankeniko aminao koa ny ho avy ny asam-badiko e. Oay, tena efa amin'ny efatra sasany sahady. Tena reraka zany. Marina tsy tena fotoana very foana ny nandehandehanako ny tototo tety sy teroa toerana amin'ny fitadiavana asa lavy ity. Zay rehetra le ohatran'ny tsy ahitana mangirana akory. Tena lalina izy ity marina ka sady tsapako ohatrany hoe hafahafa mihitsy rehefa tsy miasa ka. Ato mivoaka kely dia miverina ao an-trano dia hariva indray ny andro dia ohatr' izany foana. Dia andeha hitsotsotra kely io rangahakaina fa tena trotroka mihitsy izany vatako izany. Amin'ny enina tsy maintsy mbola maka ny rondro avy eny be filoko. Ary nakaiza ary le boky romansaka eo vakiako teo. Nahajanoko teto ambony latabatra teto nefa izy ihany keo. Any amin'ny kiala iantany-dray izao izay Ndeha hojereko any amin'ny efitranony fa izy no hitako mpamaky azy iny koa. Aitika le izy ka. Andray zany akantona efitranon'jazavavy marina. Sady voakarakara no mamiratra mateo toetra ery izy zany. Jerenge reto filaminana lambam-pandriany. Arakara tarehy tokoa voajavatra. Aleo rangaha eto am-parafarana eto no mitsotsotra fa ohatran'ny mahafinaritra izy zany. Zay izy fa tamin'ny miakatra izay. Aleo andrasana any anina kely letsy Zay mihitsy. Ohatry? Ianta. Fa inona koa ary no ataonao eto ambony fandrianako? Ery ianao mitsotsotra ka? Za zany mba reraka koa. Aza deroahana kosa rangany efa tsara toerana. Ka fandrianako io koa. Ka tsy aleo ve zay mba hakaina kely fa tena lafatra ngeza ny ato aminao zany Sao anao izy anta. Zanga moa aninona fa... Fa maninona? Fa mivadinareo ka? Tsy olana ký zany rehefa vady nefa dia maninona Tsy haiko aloha e. Lehilahy ve moa tsy lehilahy ihany? Sindriko. Fa hono aloha e. Amin'ny firy nareo no maka amin'ny madamanareo androany? Amin'ny 5 sasany. Fa saika ho aiza ianao? Saika mba nisy dia maimaika kely izay aleako vetivety eny amin'ny namako eny Soavimasoandro mantsy dia mba hanatitra kely an'ity bokina droity eny e. Eny Soavimasoandro? Ay, tsy olana zany fa ateriko kely vetivety amin'ny tomobile zany ndry. Dia avy eny zany maka ny rondro. Ataoko ahoana koa moa ny amela rery andry andeha rery amin'ity orana efa mitraotra ao be ity tsy maninona fa ateriko ianao ry anta. Miaraka tsika sy anta zany Fa ianta anamboary dite kely vetivety aloha azafady. Raso ary e, isola akanjo kely vetivety fotsiny Tsarana an'izay vehivavy zany marina. Zany bikany mba nanahoana re rondro fony 7 taona ohatran'ny tony Tô tsy ohatran'ity zanatra vavindreniny ity io sangamba ka. Tika tena zazavavy marina. Tena tsisy kianina mihitsy, ambony ambany. Asa aloha raha mba efa manana tovolahy miaraka aminy izy ity fa tena
Manja rangahy zany da vehivavy a. Mba sambatra kosa aloha izay bandy mahazo an'ity ho anjary e. Tena tsy lainga fa manja sy bagasy ankehitriny a. Jerenge ny volony sy ny charme-n'ity tamin'ny miditra ity e. Ty ary John, Ie. ray makely kosa dia vitako le dité e. Okeke seriako amin'saotra. Chéri amin'ny ahoana ary. John ty tena mitapitapoka. Efa nataoko mamy tsara araka n'ilay itiavanao azy mihitsy io. Ay. Andramo kely mihitsy aloha. Ay, ao ary hoe. Ao tsara kosa izy zany ka. Tena ao. Fa ary ataonao inona indray ny tanako e. John ty koa mba hitany ka. Ka mba mahafinaritra fotsiny nge. Esoroka. Tsara kosa reto peratra amin'ny tanan'ny anty reto a. Mihetsikehtsika mihitsy nge i anty ity e. Mihetsiketsiky inona koa e. Hita fa mihetsikehtsika koa. Ka misy andreo ary dia maninona. Za zao tokony mba hoe hividianany John an'ireny gourmet tsara tarehy be ireny raha mba tia anahy John. Fa ohatrinona moa ireny? Lafolafo ihany aloha e. Fa zany tsy dia mila an'ireny amin'ny million ireny e. Fa le tsotsotra le milay ireny fotsiny dia efa mety. Ery an-tanana ireny na zao misy. Tsy olan'izany anta. Mandrasa kely fotsiny fa tsy maintsy mahazo gourmet ho an'ny anty John. Misaotra. Zany angely mba tsy hafozako an'ity John-ako ity e. Tsy maninona fa le famantaranandro simba saika mpanamboariny indriny no amidiko. Hividianana ny zavatra tedaviny. Ianta. Ahoana? Tiana moa ianto? John ty koa. Atao foana ary fa makamaka fanahy olona eo. Ka vadinjoka nge kilalao anjandry e. Manja moa ianto? Bizo kely aloha kia. John ty koa. Maty keo a. Tohizana kely aloha le bizo angana. Zay. Ndray mandeha farany sisa. John ty koa. Jere fa lasa maloton'le kiraro midiran'le olona. Mba erika. Sady oay. Efa midimy latsaka izao maty marina. Aza maimaika mahasosotra eo moa e. Zao ve vao mba makatsiro ny bandy dia tsy ateriko any amin'ny vamy raha ohatra ka manilikilika anahy eo a. Ka tratra nirondreo fa ataovy ihany ary. Sady zareo tia mivaravarana tsy midy akory. Ay ve, andrasa aloha idiko e. Aiza moa ny lakile teo? Aiza tokoa moa le izy teo? Jereo kely eo anatin'le patalohako jean mangamanga miantona amin'ny seza io. Ay. Andraso. Ty ve? Ie iny. Dia haingakaingana ianao ka. Sotomy tsara io rideau io. Raikitra ary e. Ay kosa rondra efa atao trano? Ie, efa tonga ka. Zany andro foana tary. Fa misy inona nody alohanao androany e? Sananao tsy dia tsaratsara? Tsy zany fa nisy marary nijereo kely tena mahamasina dia niala loloha e. Ay. Tsy dia naharitra koa ny fizahana azy dia ny lalana mody no nasiako olona e. Marina zany. Fa tamin'ny firy ianao no niala tato? Fa ary anta nga mbola tsy tonga e. Efa tany dimy sasany ihany niala fa mbola tsy nahita ny anta a. Dry, ka tamin'ny dimy sasany nge dia efa tonga teto e. Dia talohan'izay zany. Fa niako moa simba ny famantaranandro kokoa. Dia ngamba tamin'ny dimy sy fefany eny e. Tamin'ny dimy sy fefany teo ngamba iny. Fa hono aloha e. Ahoana ke? Aiza marina le famantaranandronao simba iny fa ho ampanamboariko amin'izay fa sao dia ho adiniko eo indraika. Ary toa nisy naka teto sa efa nalainao? Fanga tsy
amin'le nametrahana ho azy iny ihany le izy fa izy ary naka an'izay teo indray e. Tsy eo e. Jereo nge e, tena tsy eo mihitsiny. Nefa dia voankeo maraina alohany nandehanako ny asa ne no nahitako azy tsara teo mihitsy e. Sa andraso kely aloha, sao dia latsaka ato ambanin'ny armoarato ary. Jereo kely mihitsy aloha fa tokony ho ato ihany izay fa tsy tokony ho very izany e. Jereo tsara. Tsy ato mihitsy e. Na sao dia mba diso toerana kosa ary e. Iza koa nefa no haka azy eo e. Tsy maintsy hoe ato ihany ho azy izay. Eny e, aleo aloha izany ho any fa hono ahy e. Mbola nisy dina lenao nga tamin'ny hariva teo fa ohatran'ny fendry fotaka be mantsy ny pneu an'ny tomobilaoko. Tsy izany fa nisy zavatra nilalovako kely teny tsara lalana teny dia iny lalana Isotry iny no nandehanako namonjy teny Ampefiloha hakanao. Ara tsy izay lalana izany, fotaka fotsiny. Dia izay koa no nahatara fa mbola vaky pneu koa tao aorianan'io ka io pneu havanana io ny vaky dia voatery nanamboatra azy aingana aloha. Aza taitra kiseriako fa sasaiko io avy eo a. Ay. Misy zavatra hafahafa tsy mampandropandry saina mihitsy sikafo tato ato izay ka tsorina tokoa mantsy fa natapa-panjaitra anankiray aza tsy nisy nahaverezana tato hatr'izay hatr'izay. Izao nefa efa ho atelona ny karohana ny famantaran'androm-badiko tsy hita mihitsy. Malasa saina fotsiny dia toa namoaka peratra vaovao tsara tarehy ny an-tanana iny anta. Nefa dia tsy nangata-bola taty amiko anie izy. Dia mety hisy fandraisany ary ve ny fahaverezan'ny famantaranandro ny jauna sy ny fisiany peratra iny an-tanany anty iny. Eritreritra kosa angambany aloha iny e. Sady tsy mba toetra ny antatra izay mihitsy iny izany. Izy koa moa tovovavy tiany namana izay ka agaga ve ny azony fanomezana ohatr'ireny. Fa izay olona fa miditra ny kinafinafinaty aloha ny tsy fantatra e. Tsy misy an'izany kosa e. Ny eritreritro nefa lasa loatra. Matoky an'izao na e. Fa izaho aloha nefa tsy mino hoe efa manao an'izany izy raha izay tokony meny azy izay e. Tena saika loza iny fa saika tratra amin'ny madama tamin'ny tsinapozina ny nafenina. Tena maharanitra rangaha ity rondro ity fa izao vao tena hitako tsara. Aiza ve rangako hatramin'ny pneu ana tomobila feno fotaka ao anaty garazy dia tsy kiariny daholo. Mitandrema ilary jauna fa manomboka manara-maso akaiky izao raha fotsiny laka. Sao dia tratra ny singam-bolo mandavo ny vosotra eo ilahy. Tsy afenina tokoa aloha fa tady ho ato efa ho indroa alina izay dia hitako tsy mahita tory firy rondro. Asa nano le adi-tsaina zakainy mangina momba ny asany any am-piasana na noho ny eritreriny lasa lavitra amin'ny manjoa. Tsy karotra ohatran'ny miova ny endriny ary ohatran'ny memahiny vatany. Indraindray mijery azy miditry ny vavahady dia ilay latsaka mihitsy ny ranomasoko. Izy rery sisa mamelona anay ato an-trano amin'izay karama raisiny. Ampian'izay mba asa tselika atao indraindray amin'ny fizahana marary sy fampiterahana iantsoana azy eo. Aza hitako aza mahitany ka amin'izao manjoa azy izao no hitranganja-vadoza nampitrotraka ny fiafiany. Aza misy lesy izany ry jauna marina.
Otry, fa misy inona ry anta? Inona mahazo anao? Ndry lazao ky fa misy inona? Jona, toejaza ary Jona. Zany e. Toejaza hoe lozininy ty marina. Dia ahoana zany? Ahoana moa? Mangina aloha ianao ry anta, mangina aloha. Okizay mihitsy aloha. Tsy haina ohatran'izao moa dia mbola ampianao ranomaso indray ka aiza re? Mipetra aloha ianao dia okizay ho aho. Raha mbola tsy lasa lavitra ity dia aleo asiana vahaolana dia n'izao vao manomboka izao ka safidy farany atsika, na very na hoavitra ry anta. Ka ahoana e? Tsotra ry anta. Ndao hoe sorona. Tsiry Jona. Raha maninona amin'izany dia mba ahoana hozy izy ianao? Ka Ianta, dia nio tsara ange aloha e. Zoanao anie zany e. Adidinao no miaro tena tsy arahan'olana amandromoroma amin'ny fiainana ohatran'izao. Zonao no tsy ho afa-baraka ilonjy an'izay mety hoe olana mandra-pahafaty. Azonao ve zany e? Ianta, sainao ange ny zavatra hitranga aorianan'izao raha taraiky amin'izao tsika. Efa hoe ahoa? Matahotra. Izay vehivavy foana mantsy no mitondra ny rihatra amin'ny olana ohatran'izao. Aza atao an'izany re ry anta. Izany mahafantatra dokotera afaka manavitra antsika amin'izao e. Tsy maninona izany ho matokindry. Tsy manao an'izany tsika ry Jona ka. Tena lozy ty marina. Tsy mety milefitra mihitsy kiala kely ty. Ianta, Ahoana? ndao ary hitadavantsika hevitra e. Dia hevitra inona? Tsory amiko fotsiny. Iza mibandy ray tena namanao amin'ny tanora mifandray aminao rehetrarehetra ao? Iza? Erika. Erika? Ie, le ankizy lahy maintimainty iny fa ahoana? Ka zao ary. Mandehana vetivety ianao makany aminy dia asaivo makety izy androany hariva amin'ilay fotoana hatongavan'ny rondro avy miasa iny. Androany androany any izay dia ataonao. Dia ahoana nefa e? Dia izay fotsiny aloha atao dia lazaiko aminao eo ihany ny toyany e. Uno dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamy sehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra. Uno akaiky anao indrindra manampy anao an-trano. Loza ray, loza roa, tena mbola tsisy ohatran'ity marina e. Raha fantatro rondro io, marina raha tsy zava-doza mitonga tambo. Tena loza ity. Nefa mety ho vita ho azy ihany angamba aloha. Fa ho roany hiala tetrainy ihany aloha hiala ianta dia mba voavany olana. Tsy maintsy hoe ho alefana io. Ty samy fanatry mahasoato ty mihitsy mantsy ny tena gaika. Aza hitako aza mahitany e zany ry lanitra. Ty ary izy fa taminy lahy. Manao tsy salamalama nga ianao zany?
jere ange fa atao atsatra be ny tarehanao e. Atsatra? Sady toa tsemboka be ny andronao e. Sa miady saina amin'ny fitadiavana azy ny malalako. Ndry etsy ary aloha roa kely ny malalako e. Zay ntso Ianta. Wow! Azafady angenao e. Ie. Misy fromage kely nety koa dia mba aroso vetivety aty iny e. Dia somary asio ronono kely aky ny kafe anjaona fa manao ohatry ny reratreraka manko izy ato e. Ary hono ary jaona. Toa ohatry ny hafahafa zany hoa i anty iny tato ato izay e. Fa hafahafa hoana koa e. Tsy mba ianta le saridrika taloha mihitsy iny e. Sa marary koa ary ve izy iny e. Jerinao tsara nge ny fihetsiny e. Toa misy fiovanatra amin'ny toe-bata mihitsy. Kiraha tsy olona amin'ny toe-jazako. Dia efa lasa lavitra kosa ny sainao zany rondro a. Asa aloha e. Mba misy fihetsika miova kely amin'ny andavanandro dia zavatra fahafa sady ny tonga ho andohanareo mitoejaza amin'inona e. Iza ny mahitako. Za aloha tsy mino an'izany e. Mpitsabo nge ary jaona e. Ary mba vehivavy ihany ka mahalala ny tsiparifary miavaka amin'ny vary e. Misy antony amato miteny an'izany. Ka dia be voka ary ve zany anta aminao e. Eritreritra sy tombatombana ihany alohany ahy e. Fa ho hitantsika eo ihany izany e. Iza moa mahalala ny tsikalakalam-pifandraisany amin'ny namany any ambadika any. Izy koa vehivavy vao misonitra raha teoko. Ao zao ohatry ny misy tovolahy iray maintimainty manifinify iny tazako miresaka aminao tamintsika vao tonga teo iny. Ka mbola ao zany le bandy maintimainty zany e. Iny e. Iny mifanao veloma mivoaka ny vavahady iny. Tazanao tsara? Iny iny mihitsy. Hitako iny le ry iny. Tokony ho araha maso akaiky koa zany le ry iny a. Azafady indrindra nge dokotera raha tonga salasalanandro aty an-tranonao fa misy inona ary mademoiselle? Mipetrapetra aloha fa ohatran'ny reradraraka aina nefa fahitako anao zany. Misaotra tompoko. Ie, ka marary inao zany zanako vavy e? Marary inona ka ianao e? Tsy zany re dokotera. Fa ahoana e? Aleo nga dia tsoriny e. Tsory e? Aretina ilay mpanafahana very mademoiselle dia afepenina. Tsy zany hoa fa teneno e. vodona dokotera. Toe-jazaka mba mitady fikarakarana avy aminao. Mitoejaza? Eny tompoko. Mitoejaza ianao ka asorina ahoana e? Ny olona aza mitalao miakoaka amin'ny ranomaso any ambady bevokany mba aniry anananaka. Ka ny ianao indray ty nefa misy no esorina. Aiza hoe ny karapanondronao azafady? Ty tompoko. Lalina tokoa ty fiainan-janak'olombelona ty ka. Ka tsy sitrapoko loatra re dokotera fa voany tsy napozina nge zah e. Ka tsy sitrapon'io sombinain'io koa nge mademoiselle no tonga eto an-tany e. Na hoe tao anatin'io kibonao io. Ary tsy sitrapony ihany koa no esorina. Mba mijaly re dokotera. Dia inona no tianao ataoko amin'izany e? Moa dokotera, milela-paladia re mba karakarao re izay azonao atao e. Eny e, fantatro tsara tokoa ny fijalianao ry mademoiselle amin'izao fotoana izao a. Saingy resaka aina izy ity ka tsy azo lalaovina e. Tsarovy fa tsy natao vahaolana amin'ny fijalianao ny fanalana ny ainty tsy manatsiny ity. Dokotera ka natao hitsabo, natao hitandro ny aina sy hitandro izany hatramin'ny farany e.
dokotera hafa nga fa raha izaho manokana ary mademoiselle dia mialatsiny a vitako io fa saingy tsy ataoko e. ka tsy ho maimaim-pona ny dokotera no hikarakaranao azy e. mo re dokotera e, mba ataovy re tompoko. Eny e, vola tokoa no menao ahy saingy raha ny fanahiko dia tsy ho tafandry hitavana ny vola be azo tamin'ny latsakaina zany ka tena tsy mety amiko e. ka izy io anie dokotera mbola tsaika tsy ary tongotra matanany e. Eny e, ka tsy ny vatabeny nge no tandroviko fa ny mihitsy ry mademoiselle e. Olombelo io amiko satria velona ao anaty kibonao. dia olona roa be zao re izay no hiara-mizaka mangidy amin'ity raharaha ty e. dokotera mba miangavy re, tsorona aminao fa vady mariazin'olona nge miaraka amiko amin'izao e. mo dokotera mba vonjeo a, mba marina e, mba miangavy re tompoko. Tsy hitako ny ataonao ry mademoiselle, lehilahy izay olona izay ka aoko tompona andraikitra. Ny fizakany hatramin'ny farany ny vokatry nataony no mahalela azy. Ianao koa toraka izany e. Olona roa nareo no mitady vonjy amin'izao. Nefa tsarovy fa raha manaly io zaza io ianao dia tsy haina tokana no vongorinao fa taranak'iray manontolo. Satria afaka miteraka koa izy rahatrizay. Ary izay ny tsy takatry ny sainy maha-mpanao an'itony fomba itony. ka tsy aleo ve tsy misy toy izay zaza hijaly ry dokotera. Asoa-kevitra izany ry mademoiselle, ambony lavitra noho ny fijaliana ny fisiana. Resaka conscience io ry mademoiselle, mba nentina tao an-kiboatra an'io koa ianao ry mademoiselle. Ka raha nozakaina folovolana tany an-kibo fa tsy nesorony ray aman-dreninao ianao dia ny hanala zazam-boaka toy izany ve? Teny tsotra ny ataoko anao ry mademoiselle. Zaho dokotera veloma io fa izay ny fahamarinana. Aza miadaladala amin'izany manalanala zaza zany. Mangina aloha ianao e. lozanao ry jaona, afa-baraka fotsiny ny olona nitonantonana tany amin'ny dokotera anao tany. Fangatsy nentina anao azy izy e. hitavy izany. Dokotera Davida ngeny nasaiky nalehanao e. tsisy an'izany ry jaona, akanisana fotsiny izao. Dia dokotera Davida ve? Fa ahoana ary izany e. Tena alina ity marina. Fa ahoana ry anta tsy azoko mihitsy. fa inona indray e. Maninona moa raha miala ato mihitsy ianao e ha? miala ato amin'inona koa dia ho aiza zany aminao, dia ho aiza rery aho aminao ry jaona. aza ampijalinao ah, isa ny antoerako eo e. Za nge tsy adalaka ohatra hoe amelanao irery e. Tsy maintsy manampy anao arabola mazava ho azy. vola aiza ry jaona, ianao anie tsy miasa e. tsy saraka aminao izany aho ka sitrapondraisana io dia aza velanao irery izany ah. jaona, tsaro fa tianao ah, tena tiako ianao dia tsy avelako izany. Ary hainao ange tia kiboko ty e. jaona, tsory tsy misy akinafina tsony ty zavatra ty, tsory ihany ka. Tsy kosa ry anta, mba tsinjovy kosa ny tokantranoko e. ka mba tsy mbiny koa reny fahatrako e. ianao lehilahy dia za vehivavy. Ka zao ange ny olana ry anta e. Tsy hanaika an'izao zany mihitsy rondro raha fatan'izao. Ka raha roa androndro ato ianao dia ahoana adidinao miaro anahy e. tsy maintsy miaro anahy ianao, fa za kosa aloha ny teniko ry jaona. hoe ahoana? raha tsy voarinao ah ka lasa dia hobirahako akitsy rano no marina, dia izay vokany eo vokany.
Tena mananty anty mihitsy aka. Rehefa nataoko ny fandiniana, dinihako ambony, nalaiko ambany fa tena nisy fiovana tanteraka mihitsy izy. Na fihetsika, na toe-batana, na toetra. Toa varimbarina sy manjombon-dafy izany aza. Eny, indraindray koa aza toa malaikomana be mihitsy. Toa mifofo hafahafa izany. Tsy mandiso mihitsy ny eritreritro hoe tena manananaka mihitsy io. Asa misy anie izany. Ndraso hoe mody tsapaina. Ianto? Ianta? Ho avy ahy e. Ono manao ina kindry ao a? Tsisy. Tsy misy. Ay, ka io ary mba fafao kely aloha ny trano dia borosio ny efitrano sy ny salon e. Dia nitohatra ivelany io koa fa manomboka maloto anie ilay tranontsika e. Dia avy eo ake mba sasao kely tsy bodofotsy itsy fa za mantsy izany toa ohatran'ny manao tsy metimetiko. Ny lamba no sasaiko fa tsy vitako tsony no miborosy andreo fa aleo amin'ny manaraka e. Io ary fa mazava. Tena mitoejasy ity. Za koa aloha tsy ivadravatra fa aleo zoina mangina iny ihany e. Hodiko tsy miraika fa hotoneko tsara ny fihetsiko aloha. Tena tsy namitaka ny eritreritro ry Jauna. Fa ahoana? Be voky ianty e. Be voka ahoana? Eno tsy te-teny betsaka aminao tsony ary Jauna. Mino ahy ianao fa mitoejazy io. Efa fatapatatro mihitsy. Jereo tsara nge e. Ka tsy apalahelo raha dia vehivavy kely vao 17 taona ohatran'io no izaka ny onjan'izany sahady. Tena inonao marina ve aloha izany ry Rondra? Za efa miteny anao hoe efa fatapatatro ahy io. Ka atao ahoana e? Tsy aleo torona hevitra ve izy hanala an'ilay zaza? Nareo mantsy samy vehivavy mahita an'izay atao mangingina amin'izanyko. Ry Jauna? Ahoana? Hoe sorona ahoana e? Fianao ty ve maninona e? Avy alao izy ho teraka soma tsara dia ho hita eo izay rainy. Tsisy miafina mihitsy eo e. Ho zakainy tsara koa an'izay ny ditraniko. Ka iantangeny antsika no mila havotana amin'izao e. Izay ditrana bandy ihany ve? Ny antsika ianta no mila havotana satria izy vehivavy. Ditran'ny zazalahy ahoana moa e? Ditran'ny anta koa ngeny na tafiditra azy amin'izao matoa misy izao e. Ka izy vehivavy ka iangonany rehetra izaoko. Ka izay mahavehivavy azy izay indrindra ny eny tokony hamalina azy ry Jauna e. Matoa hiarany ohatr'izao ny vehivavy dia tsy avy amin'ny lehilahy ihany ny ditra fa dao koa ny ankelezan-doha amin'ny vehivavy. Dia ahoana ary izany no eritreritry ny lafim-pianakavianao amintsika nanaiky hipetrahany raha tsy hoe sorona io e. Ahoana ny fomba nafenana ny raharaha? Tsika nge izany ny tena barana ny amin'ny fitezana azy e. Avy alao no fatany ihany fa tsy maninona e. Izay heliko efa fantatra fa nisy nefa fonom-pinosina tsalaka izany nge no mahavoan-draharaha-piarahamonina e. Ka raha tena be voka tokoa ary anta dia atao ahoana e? Roako tsotro izao raha vao fantatro mazavako. Rondro dia ho aiza izy? Ho aiza moa izy raha tsy ho any amin'ilay tokana ny tositosiny e. Tsy ekeko izany ry Rondro fankahalany izany amiko. Tsy misy fankahalany izany e. Fanabeazana azy no andefasana azy ihany. Tsy misy roahana izany eo Rondro tsy ekeko izany. Miady tsika miteny aminao azy ay kosa. Ka raha ianao no misakana ny andro akasy dia za izany no androaka tena hiala aminaoko. Teniko izay. Ary hoe soroko ny zaza ato an-kiboko. Ahoana tsara hoe Rondro? Ka mampisafidy anao e. Ny menaky ny ainao ara-dalàna ato an-kiboko sa ny sombinay n'olon-kafa ny an-kibon'ny anta. Roako io, izay fotsiny ny ahy e.
Ozy ity marina. Zay ale rehetra ity totra maneno sahoana daholo. Tena mila lasa dala mihitsy mieritreritra an'ity. Marina raha tsy izao mihitsy le hoe fisakana nelanela amin'ny marito sy ny akalana. Iankavia vovozin'ny alika, iankavanana voadakan'ny ampondra. En'lesy ry Jauna, fomba behivavy tokoa letsy ny tsy azo anaovana avinany. Marina e, ianta, irondro, ianta, irondro. Tena maharary izany lohako izany marina. Kely ianao ry anta ka ampanginiko aho. Fitaiko amin'ny herin'ny tapakazo ny tantaranao rangahy. Ny vadiko ny tsy maintsy vadiko. Tsy maintsy mifarana eto ry anta ny amintsika. Moramora ianao rondro fa fantatro ny visavisanao amiko. Zanaky ny mpirahavavitsika. Fa rehefa tsy famarafara dia aleo ifandafatra. Ekeko hoe zoky lavitra ianao. Fa na zandra aza ny aty tsy mikosy maso aminao mihitsy ranona. Vadinao Jauna, fa mba misy sombina ihany koa ato akiboko ato. Tsisy lefidevi-poana mora mihitsy eo hoe samy tompony tsika izao. Manangam-bovona miaro ny asinao ianao. Fa za koa enjana hiaro ny zoako. Zaza samy zaza io e. Ka zao atoandro zao ihany dia hoeny amin'ny mamabe mpanao fanafody vitaiko ena ny tantaranao feno fanaparam-pahefana io. Zao dia zao ihany dia hoany. Zay rainy antsika tonga aloha rondro sy mbaiko ianao. Ody iza moa zao kialo atokombaravaranao zao e. Mandrosoa. Azafady indrindra mamabe azafady raha tonga salasalan'andro manelingelina anao. Mandrosoa roky ry kiala. Mandrosoa. Esory kely aloha iny kiraro teny iny fa ankakaikany fa misinina. Tsy izany rery mamabe fa misinina e. La zao malakilaky ry kiala daly tia. Tsy izany hoa fa misy zavatra tena manahirana ny saiko ty ry mamabe resaka fitiavana e. Tena saripady be le izy. Fitiavana saripady ahoana ry kiala? Mangalabadin'olona ngendry io fa fantatro e. Ary na tsy loka aza ny vavandry dia haiko amin'ny atsipiriany ny adalandry. Be voky kiala ratsy ty. Mainona taony tany ka eo vao mitonatonana ty amiko aty eo. Tena izany mihitsy ry mamabe Tena resaka miatra amin'ny eny ty ka izany nanatonako anao zao dia zao e. Mafy ny mahazo ary mamabe mba vonjeo e. Poa mitomany amin'iny eo kiala mandrany ty. Manginy ty fa ny kiokolapiko fady ranomaso alatsaka. Manginy tena ho Fona mamabe Mangina dia lazao zay lazaina. Zaho ary mipetraka manolo le tsy ampitandrefana eto za dia mbola mianatra fa tsy haiko re zay nahazo anahy e. Dia lasa niaraka tamin'ilay lehilahy vadiny sanadra vavindreny koa.
tena sy lafaka re mamabe dia tsy haiko izay hafarako fa manana nakatao kiboko ahy dry dia firy volany zato kibondriko roa andray telo eo io izao kiala matesam-baratry ty ka naninona raha ny esoriny efa saika natao an'izany ty ry mamabe fa tsy vita tsony tsy antsono ny décision ry mamabe efa aditsaritaka ny ao an-trano ao amin'izao fa efa vaky ambatilampy angeny resaka tratra ary manahy kosa fa ho tratra amin'izao koa ilay tompom-bady esy ka inona ary izao visavisany ty tsisy afa-tsy lalatokana ry mamabe hoe mila mandrava tsy maintsy mandrodana ary mamabe toa avo ny lanitra ka tsy takatro ry kialavaky atatra ty akamakondry manomboka an'io aminay tena rolona mpamosavy ry kiala zay mahafaty be ny tena ambony girady azonyriko izany tsy taitry ny rehefa mbola hiaraka amiko eny ambonina rehefa namboatra rava misasakala ry kiala milay eny ry anina fa amboatra rahaba misasakala hoana ry mamabe ka mamabe fa soaraka mila releve ry kiala mandrany tya mila releve ho any société fa nga tena tsy te avy menaka miboridana manao marato eny amin'ny sasakale mbola izare zany fa zany eo ihany fa zao ome ho aloha le anaran'le ravivavindry tompom-bady io anaovako azy rondro seheny Charline ary mamabe ary rondro ny fiantsoana azy aikosa raha teto hoe aiza eto drasoary rondro seheno Charline io ry mamabe esy tsy mahakay zorinao fa vitatsika soma tsara mahatoky anao ane zary mamabe draidraidray aza manany eritreritra poa lehibe tsy mahalala kely ka aleo atao amin'ny fanaovana azy ataoko amin'izay mahafaty azy mihitsy orikala avy kiala kely ty jereo tsara reto zavatra omeko azy reto fa hitanykala reto tapaka azy reto finosy amin'ity lambam-paty dia afatory any singam-bolony telo igendry mamabe sady tsy latsaka ny tsy mihoatra kendreo zay azahonikala ny singam-bolony ao an-trano ao ka tsy maintsy miaraka izy telo reto drais ka telo andro ihany nomentsika an'izay dia poa vita ny tantarany zany very mamabe zay ny tonga amin'ny fitenenana hoe mitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ry kiala dia toizako ihany miaino atsara ve moa zany kiala io miaino tsara mihitsy ary mamabe tia mifony lamba-paty zany atao ambany ondan'le hokendreny kiala tandremo so hita amin'ny fahafeny tsara iendry mamabe tia ny tena vorika mahery eto amin'ny mamabe ty dia zao tia faharoa mifony menamena ty kosa hitany kiala ty hitako tsara efa nisorako mena kosa io ry kiala azavahana tsomy fa misy vaka miarina fita ao anatiny ao dia ataovy ao ambany ondany kiala io poa tandremo so ampifamadihana fa mampanina kosa ty ry mamabe hoadray kiala foditsatsatra ty manadala ny mamabe fotsiny ka tiana atao hoe mahavotsy mahavanina ry tya
Zany ve? Miaro ankala sy manadarabokazo mandra-pahatonga le andro fahatelo efa rano misavondriko ty. Tô lasa saina be kosa aloha kialy ary tô varim-bariana. Ndrekiaky aman-dreniko io. Fatao mangovotra mihitsy kiala kely ty. Rekiaky io. Fa naninona ny kiala no matahatra be takan'io? Tsy zany rehefa te an-tany fotsiny aho hoe malaza dala sa mamono mihitsy moa izy ty. Dray. Poa. Malasa dala inona ary kiala dala tya. Tena mahafaty io fa tsy misy an'izany akisangisangy zany mihitsy a. Zany ve? Odry. Fa angamba mabe ataondriko fa manafisafa amin'ny tsisy dikany. Ny azy dia donakafona analakely. Tonga dia any ambivonana ary kiala. Enondry tsara hoa. Fa ampafirina nataonay tany ambotra biby io ry kialanina. Ary aza mipara rehetra eo rehefa miaraka amin'ny mamabe. Dray. Fa tsy fahafiry izay nataoko io ry kiala. Sady zaho koa nie. Olana goavana ho an'ny kiala so azy zaza ao akibon'ny kiala raha mbola misy an'ny kiala tsy vanio ao an-tranonareo ao. Nefa raha maty kiosy io dia higalabona mimpahasambarana amin'izay kiala. Ary ho lasa tena tompontrano tanteraka. Eny ka sady ho fahiko ny tenako sy ny zonjanako anie no hidirako amin'izao lalan'izao e. Zay voalazanao izay mihitsy ny tanjoko ry mamabe. Za mihitsy. Ary aza mangovingovotra ohatr'izao ry kiala fa tena mahasosotra ka. Manafitona mihitsy. Matahatra amin'ny maso ny kiala matika dia te hifidy ny lohany eo. Tena tsy. Ka le izy kosa anie ry mamabe ohatra ny somary mampatahotra ihany. Za jerena dia manga ny lanitra ary tia. Raha fotsy be ihany jerena dia hita amin'ny masony ry tsara ny fiaingany reto e. Dia inona avy izany no fepetra vadiko amin'ireto ry mamabe? Dray, aza maikamaika aloha ry kiala. Fa eno tsara. Eo amin'ny hanina aloha, eo amin'ny sakafo. Dia aza mihinana voakena sy mikasikasika henan-kisoa mihitsy kiala. Mandritra an'ireo andro 3 ireo. Ninona sakafo misy henan-kisoa zany na dia sombony ihany aza. Dia aza mikasika mahitsiny. Tena fadinoditsika mahitsiny reny kisoa reny ry kiala. Voakena sy kisoa? Ka raha ohatra hoe sendran'ireo sakafo ireo dia ahoana ka? Dia mahaiza miala zikila ry kiala raha tsy tia. Vehivavy ka tsy fetsifetsy. Tanjaka anie ny an'le lafa ny hafetrena kosa atsika vehivavy raha matoa tia. Dia izao ny manaraka. Eny ry mamabe. Aza mandray tanan'olona mihitsy kiala mandra-pahatonga ny kiala any an-trano any. Avy dia apetraka kiala reny dia avy ela ao mandritry ny 3 andro e. Vita ny asany dia alao aingana tao ireo. Ary aza amin'izay aloha le ason'odin'ny mamabe. Fa tsy raikitra mihitsy ny tira tsy misy fanosehana azy. Reto ary dia misaotra betsaka indrindra mamabe. Dia zao amin'ny andro fahatelo efa ranony odiko dia makaty amiko ndriko amin'ny sasakalina. Zany hoe amin'ny andro ahafatesan'ilay rahavavindriko zany. Fa misy joro tsy maintsy ataontsika eny ambody fasana eny amin'ny faritra varabaratra iny. Tena voaray izay mamabe. Zay. Dia mandra-piona ary aloha ianao e. Zay. Miomana fa ahitany tsy fahita ianao ry rondro a. Miandranao ny vatapato fa ataoko miara-maty amin'ny zazaranao akibonao ianao. Hifankahita kely tsika. Mba lavitra
Zakaikora ngany trano bongo mama be ka. Ay efa midimy latsaka sahady marina. Aleo aloha ampidinina tsara ny kasikety sao dia misy mahatazan-davitra mahafantatra ny tarehako ka zay voaloza. Efa tonga eto amin'ny mama be ty. Aleo tonga dia dondomina rangaha. Ye mandroso e. Izao iza. Za ihany ry mama be a. Ny very ondro ny manaramorona ary ny laniketsa mivezivezy ka dia tonga mila vonjy aty amin'ny mama be aho e. Esory ny kiraro dia mipetrapetra e. Eny mama be. Ary inona koa ty lobaka maintimainty e. Alao tany ty fa tsy tiako. Aty andapa mama be tsy azo hitondrana lamba mainty ty a. Ay, azafady mama be a. Aleo fa esoriko vetivety ty zany. Aleo esoriko mihitsy ty aloha. Ie. Ka tsipika eny an-tokotany sa tsy maninona vela eto fotsiny? Ary io fatiany e. Ay, ie. Zay mama be a. Ie. Ary la zangery le karla ty to atsatra amin'ny volony endrik'olona faty e. Ha! Fa inona nahazo an'le alika lahy ty? Tena miady saina mafy a mama be a. Tena ady mafy mihitsy ny mahazo aho fa tena voan'ny tsy napozina a. Lavy tamin'ny zazavavy mpiasako tao an-tranoko ihany a. Tena tsy mety hifandaminana mihitsy izy io ary mandrahona ny anakorotana ny tokantranoko raha tsy omena roa tapitrisa hono. Ary ahoana zany ny vadiny ty? Masika be izy io araka ny fahitako eto a. Ka zay indrindra nge mama be no loza fa manomboka manara-maso akaiky izy amin'izao. Ary izy koa efa be voka 3 volana. Zanaka roa ara-dalàna io. Ka inona ny hevitra teny e? Tady enjandro ny tady ry mama be ka aleo mivadika no vadiko a. Atao vaky bahoany ry mama be io mpanampiko be vokako io fa tena aza mangatakanjo mihitsy fa tena mandaginina. Dia ahoana zany ny zanak'elahy rehefa teraka ny ariananika? Samy zanak'elahy aho ka ny ray tsy maintsy atao sorona mba hampilamany raharaha sy hahavelona ny zaza ray. Zany ve mama be? Zay ny hitako amin'ny hodiketo ka misafidany lahy e. Ka sorona ahoana moa zany mama be fa tsy azoko a. Dresy tsy maintsy mamono elary le karla ty a. Zaza roa mifanolabitany ka mahita ny anganiny lahy lahy mandra-pahafaty a. Mila vonona ny ray amin'ireo atao sorona amin'ny kokolampy. Ka nefa tsy maty io raha tsy maty ny reniny. Ka ny efa tapaka ry mama be a. Nivadiko fa io mpanampy io rangaha amboary a. Aikosa. Ie. Dia miomana zany tena moka faty afaka 3 andro e. Zay mihitsy mama be a. Fiainateny isan'ny tanora kehitriny tonga ka misy tantara tsy vanona mihitsy e. Ka alao hitako fa matomanao mahataty ry ty a. Tsy tizy ry mama be ko. Enoy tena fa maro tamin'ny tena izay tonga teto amiko izay a. Zany? Tady vorika amelezana toy izao koa 10 tato anatin'ny 2 andro. Ay! Ka zao ary e. Eny mama be? Ty misy zavatra mifono sombin-damba paty. Fa atory amin'ny singam-bolony telo dia ataovy atsokosoko. Ao ambany ondan'le mady mizelona kelikendreny ty. Le mpanampiko io? Ie. Zatry faharoa zatry kosa mifono lamba menamena kely io. Ataonao anambany ondranao ao fa miaro anao mpamely kosa iny. Ay kosa. Mazava tsara aminao ve zay aloha? Mazava tsara mama be. Mazava. Io raha io a vorika famelezana. Ty raha ty kosa fanalana angatra sy fiarovan-tena ry ty a. Mazava be zay mama be a. Tena azoko zay. Tena mazava tsara mihitsy. Fa iza moa ny anaran'le tovovavy kely asy tena amin'ity ody ty zany e? Ay,
Iantanirina Silviany anarany mamabe a dia iantany fiantsoana azy. Zay dia aza saina manao henan-kisoa na voakena madama tena mandritry ny 3 andro esa amin'ny fanafody. Ay, Tandre mihitsy ireo laoka ireo a. Eny ary mamabe a. Ary aza adiny fa raha vao tonga tena dia apetraka ireny. Dia tandremy mandray tanan'olona mandra-pahatonga any an-trano. Voaray izay mamabe dia misaotra betsaka. Dia andrasa nakaiza moa ilay vola teo. Tia ny ason'odinao mamabe a. Tsy misy isorana tia. Mavita be lahy. Dia tia saika adiniko. Hoe ahoana mamabe? Rehefa maty kala ratsy io a, dia aza gaga tena fa isy bibikely iray ivoaka amin'ny oriny. Zay manamarika fa lavon'ny ody mahery ny mamabe izy. Zany ve? Azo teny zany? Azoko zany mamabe a. Dia aza adiny tena manoro amin'ny fasanandevenana azy fa misy ilako azy zay a. Eny mamabe vao fa atondroko a. Zay ary aloha fa lasa zany ko. Andao ary. Natolotry ny malay misaraka groupe ho anareo teo ny fizanana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ady Saritaka. Nosoratany Rabesaik Guillaume Marie na eo amin'ny Guy. Tovy ny John, Vero Anitra no Rondro, Saloy no Ianta, Rado no Dokotera David, ary Lisy no Mamabe. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Mbola itoy. Uno, fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.